Tanteraka tao anatin'ny taona 2024 iny moa zany ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka ary raha ny fantatra dia efa miomana amin'ny fikarakarana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina munisipaly kosa amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Marc Antoine nanao ny fanadihadiana naka ny sary kosa Rivo Razonarivelo. Efa ao anaty fanomanana tanteraka ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaim-paritra ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny voamera-pirenena misahana amin'ny fifidianana na ny senita. Tamin'ny orana andalovana teny etoerana dia mbola tao anaty fivoriana tanteraka ny voamera misahana ny lalàna sy misahana ny raharaham-pifidianana. Raha ny fanazavan'Andriamatoa fa ny Rakotondrazaka izay mpampakateny eo anivon'ny senita dia isan'ny fivoriam-be ho tanterahan'ny mpikambana raha pitso talata fa 4 volana febroary izay hanapahana indrindra ny pitsopitsony amin'izay fikarakarana amin'ny fifidianana munisipaly amin'ity taona 2024 ity. Raha momba ny toe-bola kosa dia nitondra fanazavana mahakasika io ny mpampakaten'ny senita. Momba ny vola ho ampiasaina amin'ny fifidianana, ny fanomanana ny fifidianana ny toto-saina dito amin'ny senita niaraka tamin'ireo le mpiombonantoka avy any ivelany dia ny banjina ny mikasika ny fifidianana voalohan'ny repoblika, fifidianana solombavam-bahoaka ary ny mikasika ny fifidianana eo anivon'ny commune. Ka raha ny fahafantarana azy zany raha ny fanoisam-baovao avy any amin'ireo le mpiombonantoka ireo dia misy sorabola ao anatin'ny PASEM izay anisan'ny iatrehana ny fifidianana eny anivon'ny commune. Ho an'ny fikirakirana ny lisam-pifidianana dia manohy hatrany ny asa fanasana mpifidina ny révision systématique amin'ny voamera mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana. Ny 12 volana aprilo avy izao kosa ny faranana ny lisam-pifidianana izay ampiasaina amin'ny taom-pifidianana 2024. Voalohan'ny repoblika eo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra no mandray ny didim-panjakana mamarana ny asan'ny senita. Ka rehefa tonga zany io didim-panjakana io tsy fantatsika hoe roviana ny fotoana dia mazava loatra fa mamarana ny asan'ny senita. Mara-pahatonga an'izay dia iverina fa adidin'ny senita manatanteraka ireo sokajin'asa voalaza amin'ny lalàna tokony ho atrehan'ny seni na ny senita izany tafiditra ao anatin'izay ny fanitsiana na ny fanavaozana isan-taona ny lisitra mifidy. Io zany dia voalaza ny lalàna hoe voalohan'ny volana desambra ka hatramin'ny 15 ny volana avril ny taona manaraka zany no fanaovana izay révision annuelle izay. Raha mbola eo zany ny senita dia manatanteraka an'izay sy ny sokajin'asa hafa rehetra. Marihana fa mbola miandry ny fanapa-kevitry ny gouvernemanta amin'ny fiantsoana ireo mpifidy amin'ny fifidianana munisipaly izay ho avy. Mbola fanontaniana mipetraka ihany koa hoe mbola ny rafitry ny voamera mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana ankehitriny ve no karakara amin'ny fifidianana ho avy sa n'olo rafitra misahana amin'ny fifidianana vaovao ny filoham-pirenena.